fanekena. Diambeny ny razanabary voangilalao Joséphine. Ovelomin'ny Vantso, Ioli, Anjarliva, miaraka amin'ny Rakoto, Arliva, Bruno, Faly, Sinez, ary Roland. Nandray feo, Tovy razana mamonjy, Nanadotosa, Anjarliva. Joary. Neny. Tonga soa anaka. Ndray zany faliako marina mahita anao. Eny neny. Aza malahelo moa fa efa tiany eto hoe. Vita soma tsara ny fianarako dokotera. Dia arabaina tokoa anako. Misaotra ry neny. No ianao angeny na tafita toy izao hoe. Na dia tsy teo tsony azy dada. Ny adidiko no nataoko aminao anako. Engany ka ho voninahary sy horery fianakaviana sy ny tanindrazana ianao. Vita ny didinao tsara koa. Zay mihitsy no irina rery neny. Fa hono angay ianao rery no nitsena tety vato. Fa izy mino. Laza no avy ane izy. Ie. Mifampiantso telefonina foana ange zay menadana nandritra an'izay fotoana ny anarako tany ampita izay. Ka i dadaberavelo ange tsy salamy. Izay angamba tsy nahafahany. Tsy salamy dadavelo? Ie. Efa ho ray volana ane zay resaka tosodra angambany. Vao tapabolana lasa zay no nitsidika azy tany farany ka nanaritra vola kely dia nitondra voankazo siramamy ary fitafiana ho azy. Tafantany mihitsy azy ako. Ay ve? Ary tsy mba niteny an'izany tamiko mihitsy mino. Vao ilokandro afako maro nefa izay no nifampiantso. Tsy te hanaitranao angamba izy. Fantany fitiavanao an dadaberavelo. Rainao sy ny rainy. Fa izy ange tsy dia marary be akory. Tsy maintsy efa niantso aminy raha misy fiovana retiny. Eny. Mbola malalaka tsara koa ny fotoana afahako mitsidika azy ihany. Eno Mbola misy ray volana eo mantsy vao mandray ny andraikitra any amin'ny hôpitaly asako. Ka ndao sika sinena andray taksi ody ary. Efa tena malahelo mitranontsika koa zany. Andao ary. Sady rinivana bavinao no avy eo raha afaka pitsoany angamba. Efa rendrareo mantsy ny fahatongavanao. Ta manana eto masina mihitsy izy efa mianaka. Ie. Ka mbola any aloha no misy andriza zodanao hatramin'izao hoe. Fatao hoe efa hifindra ety ihany ondrareo afaka 3 volana. Tsara kosa zany koa. Amin'izay dia hovory eto Antananarivo daholo ny fianakaviana. Za koa ane mba te ahita an'ilay zafikely farany ihany fa mbola tsy hitako hoe ianao tia mbola ela vao hanambadiko. Tsisy mahamaika re zany ry neny. Ty eto ny taksi ry neny. Allô? Mino? Joary? Ie. Efa tonga eto Antananarivo efa faky maly Arabaina zany tonga soko. Misaotra. Fa manao ny dadaberavelo marary zany? Izy loha efa tsy manina tsony zao Fa tamin'ny herinandro lasa iny izy no ohatry nanao tsinetinety dia le izy vao nanomboka narary 2 volana lasa zay. Zay tsy nafahako niakatra ny tsenanao tany fa miala tsiny re. Tsy maninona fa ianao aza sahirana mikarakara ny dada tao aoko. Ka hoariko amin'izany indray ary moa Zany hoe fa zafikely ny farany akaiky azy etiko. Ny sasany efa lasa nanambady daholo. Eny mahireza fa zao ho avy any amin'ny sabotsy jery azy. Ie. Fa aza mbola miteniteny aminy aloha. Aleo jereko zao tsy fahasalamany mahazo azy zao. Dadabe zany marary samba notsaboinao voalohany kio. Zay mihitsy. Fa ina aloha vao any Ny aty tsisy fa rinivo efa mianaka ny tonga ny keo avy any Tomasina. Andeha afa-kerinandro sady koa zareo. Tsy manam-potoana hitsidihana ny dadabe aty kory fa nijery asy nitsidika neny fotsiny nahatongavany aty an-tanà. Ka ny aty koa lavitra sady ezaka beko. Tsy tonga ny olona. Manahoana tokoa ny lalana any zao? Eo ihany aloha Andeha taksi brosy nga ianao? Hitondra fiara ka? Raha izany no izy dia mihodidina any Marondaza ny tsara. Marondaza? Tsy lavitra be ve iny? Ka any tsara ny lalanako. Avy eo dia mitsofoka eto Ambohidrazana dia tonga eto Tanilava. Eny tsy maninona. Aleo zay no atao. Zay ary fa mandram-peona. Velomy Joary. Mampamainga andrinivo sy nento rabodo ao. Aza donoina ny voandalana. Eny re tsy
Zay roneny eny aleo aloha andeha jery any dadabeany vetivety fa malahelo azy koa zany. mandeha ana re anako fa tsy maninona mangingina rereto indray zao neny ilozako hoe mety tafajanona 3 na 4 andro any mantsy na herinandro aza re tsy maninona ary joary zany. fitoana ankeny nandeha nanao tany ipita sy tsy nahitany maso anao e na izy aza malahelo koa rehefa hiasa ange anao tsinona tsy hivezivezy firy-tsony hoe koa e. Zay aloha zay zany fa de ataovy izay mahasoa neny eo ndry tsisy mahory ary eto anako hitondra fiara zany ianao. Ie hitondra fiara tandremo tsara ary fa ratsiratsy ny lalana. aza matahotra neny lasa ary mandra-peona indray mandra-peona de mampamangy ny rehetra any e. tia izany le lalana izay mino andehanako maron-daza. Fony avy 7 taona no mpandeha bisikleta na sarety taty izay sy benjasokony mino. Irahany dadabe ravelo na mandehandeha fotsiny mitsangatsangana satria vakansa raha teo vao mba tafidina tia tanety lava izay sindrifo. Efatra 12 taona lasa zany. Zao ry benjy efa 3 anaka, rinivo azy efa 2 anaka. Za sisa tsy mbola manambady amin'ny zanaka mipraita-po tamin'ny dada. De mino ihany koa fa izy moa 12 taona zao. Efa ndeha koa nga misy atsoatsiko de hidada be ravelo rery sisa no ao. Raha hoe ireo zafy mipraita-po amin'ny dreniny anga no mba mijerijery azy eo. Asa ohatray variana koa tsy efa imidify moa zany le sampanana ivilany Ambohidrazana. Tsy maintsy ahemotra indray aloha zany ny fiara. Ambohidrazana retsy tanàna etsy ambany atsimo retsy zany. De nefa nandroso tokoa ary lasa vaovao. Taloha trano tafo-bozaka fitony teo, zao efa tena lasa 4 nga misy zany. 7 kilometatra sisy zany de hitsofoka na tanety lava. Misy azy ny afalian'ny dadabe mahita. Androany mihitsy mino vao nasaiko ny laza taminy fa ho avy eo mantsy. So mantsy anaitra sy ampisonitra ny toso-drahany indray raha tampoka loatra ka tsy mety. Tonga soma tsara ihany hiakatra na ny tanety lava amin'izay. Amin'ny 5:00 adiny 4 zany nandehanako teo. Eny mahery kely ndre arinona koa ry zavona be amboniny avoana andrefana lavitra ry. Ary ohatrany misy trano ange izy zany. Nefa dia alakininina be ny teo taloha. Sady matahotra no mangingina. Tadidiko tsara fony izay sy benjatitika. Dia aram-bato sy lava-bato daholo ny mikipaka miaina tsy mino. De iza koa zany no nanao trano io. Sady to tena trano lehibe sa mpanao fiompiana goavana. Io avaratra io zany ny tranon'ny dadabe. Ary vao nilokona fotsifotsy izy zany. Ny sisa tsy de niova fa tafo tamin'ny manga voadidina lavarangana.
Mihity eny hoe izany vavahady zany. Iny eny kialaminy fa tamin'ny azakazaka sady faly ery. Rehefa miandriandry Joary! Manao any Joary, tonga soa? Manao any ry? Aizy dadabe? Ao, Ay, matoritory ao. Efa nilazako ny fahatongavanao izy. ay ve? Kory va reo ianao ny afaly iny Sao dia nitaimindry tampoka loatra indray ary izy. Aza matahotra ianao fa haiko tsara ny resaka taminy ka. Ay ve? Mandroso? Ie. Io Joary, dadabe fa tonga. Tonareo fiana fiarany janona tokoa teo anaka ko. Endry dadabe Aty manahoana ianao? Andray zany hafaliako se. Manahoana se Joary andray. Ely zany le roka. Ela tokoa ry dadabe fa zao vita soma tsara ny fianarako ankehitriny. No dia atao tanindrazana amin'izay Ay kosa, heno ka mipetrapetra aloha se. Ormino aiza le seza teo Ormino Efa io ry dadabe Efa mipetraka izy ka. Fa hoana? Fa nga tsy dia mahita tsara tsony ny masony dadabe ry Joary Zany ve? Le dadabe nahita tsara teo iny? Mbola mahita vody fanjaitra azy izy tamin'iny ko. Eno Fa efa ela ve no... Vao hery taona izay ka. Izy koa efa mandroso taona Ka tokony hanao solomaso amin'izay nge zany dadabe Se tiako dia atao inona zany se Ilainy zany ry dadabe mba hitanao tsaratsara kokoa. Indrindra moa raha ianao rery no ato. Sahirana eo ianao Zany eo ihany fa inona aloha zato vaovao anse. Ary hono aiza izay mba avoan-dalana ho an'ny dadabe ka. Andray, aza matahotra. Misy akanjo basy pataloha netiko ao. Dia savony sy mofo mamy. Ao anatin'io sakosy raha io ry mino Ato? Ndray tena nahazo dadabe Misy anjarandry koa ny ao fa aza matahotra Zany ve? Reto anaty sase reto. Io, esory. Inona zany? Why pataloha jeans sy t-shirt tsara be. Sotra Joary merci Misy sokala koa ny ao dia misy laoka netiko. Misy sosisy. Dray tena misaotra betsaka le roa fa tena mitondra zavatra betsaka se zany Tsisy fisaorana re zany dadabe fa ho ela velona anie ianao Ny ndreny se koa ange vo tamin'ny tapabolana no teo efa nilazainy tamiko. Fa inona aloha zato vaovao aty Manao ny dadabe tsy salama zany? Anga hike efa retin'antitra ny ahy tsy mahagaga tsony io Joary Ka na izany aza tokony tsaboina tsara ihany Efa tany amin'ny dokotera ka. Teny Ambo Mandroso. Efa tsaratsara raha zao hitan'se zaoko. Zany Ny sira fotsiny no tsy azo atao betsaka tsony hoe dokotera. Misy nofokenako sonetiko koa iny ngamba no endasina ho anao. Azotsika tsy atao be sira. Izay mihitsy ka. Andana re tsy karakara ry mino Za aloha hitsapany dadabe hijeran'izay tena mahazo azy. Za va hoe ireo fanafodinao sy ny taratasy ny dokotera jereko ry dadabe. Io ambony iny carnet de retsy ny fanafodiny meny ataniko. Fa za aloha lasa ny an-dakozia fa hariva ny andro Eny retsy Dia tena tsy mino an'ity dadabe lasa tsy mahita tsony ty ary mino Ny asa fanao ny teny atsaha taloha aza nge zao efa lasa nakaramana daholo Izy koa moa efa antitra raha teoko. Efa miareraka. Fa firy taona tokoa moa izao? Dadabe ve? Vara amin'ny 70 taona izao. Marina zany. I dada aza moa efa 5 taona izy maty iny. Tsy 3 taona lasa izy izay. Dia i dada zanany ray moa rangano maty talohany ko. Ka tahoana ariko, izay ny lahatra. Izy aloha tsy miova firy raha ny toe-batany. Masony tsy mahita tsara fotsiny, nefa hoana ozy indray?
Ve atondavaranga anatona loday fa mitady anay ka dadabe mba nanontany fotsiny aho hoe lasa izara fa to mangingina ny ato tranoko ka natorobe ny ianao dia mba niresadresaka eto zay menaday fe tsara zaniko tia ny seza ray petraka dadavelo dray sotra le roa ka manahoana ny fahitany sy ny tanàno zao somary ny ova ihany aloha lasa be trano vaovao ny orona fito taona ange izay ihany tsy taty-tsony marina aloha zany be dehibe ny zava-nitranga tao anatin'izay fito taona izay le roa ry benja moa zany mbola eny Sandrambato ihany mipetraka mbola eny efa nahavita trano be izy eny zany fa hony tokoa ahy mba haniza ho ary trano be ny orona ery amin'ny avoana be ery andrefa nyry aiza ry le be zavina be ve io indrindra fenokininina maniry teo aloha nefa efa nakakitay indray mandeha teny mantsy izay sy benja taloha aninona tokoa moa ty anaran'iny toeran'iny teo to amboiteny ro ie to zay efa ambojavina ary izy zao fa hoana to ohatrany tsy misy zavina ohatr'izao tokoa ane teny taloha tsy misy kosa aloha ka dia aniza zany io trano be tsara tarehy io dadavelo Andrasato io le roa Andrasato io eno Rasata rahalahy ny zodanao indrindra le teny andeafa atsimo nahantra sahirana be reny ve eno mantsy an'se reniko fa hoana fangana ndova bery zareo iza moa no lovainy eo se raha zanakotorainko ange ka olona sahirana sy fadiran'ovany fa hoana fotsiny ry dadavelo tataralavo zany se ry ary to miseto lalina ane dadavelo zany fa hoana raha satange efa maty ry joary maninona eno efa maty tamin'ny roa taona izy sy raha soary vadiny dia reo zanany anankiroa ahoana tsara maty ny anoanana sy ny fahantrana ve orjoary tranony inge hoa io tazany se mezonezina be ao anaty zavony io ny fiadanana sy ny arena ny nahafaty azy indrisy tena tsy azoko mihitsy ry dadavelo tantara lavo zany le roa tantara nampalahelo sy nampy rorotety zany fa hoana dia iza zany no mipetraka ao amin'izao ny avany tsisy antsiran'olona azy itoeran'io amin'izaoko ohatra fa maninona koa manangatra hoany manangatra endry manangatra misy lolo misy feo miteny misy zavatra mihetsika hafahafa zany zany koa ve dia zavatra mety hitombona ry dadavelo fa hoana moa no mahatonga an'izany sety lava ny tantara ho tsy ho viteto fa ndao aloha hitotra fa efa manomboka midina any antsika fa ariva ny andro andao ary ndao fa any ampoditry ny afo any an-dakozia andao ary dia sady mikarakarana andro sika no mitantara an'izay zavatra tiany sy ho fantatra momba an'izany to ohatra amin'ny mahaliana tokoa le izy ko dia aza gaga sy taitra se fa zava misy marina no zava-nitranga tety ary efa taona lasany zay zany eno isan'ny vavolombelona tamin'izany ny tenako zao ray be nisy eny ary to tena hafa indray zany vary soa ihany ve ny ataoko any dadabe sa vary amin'ny nanana atao rehetra mbola misy mantsy le kotozakena koroko sa tsy tia ny dokotera joary kosa zany ko izay daholo mantsy no saika ataoko tsy maninona mihitsy zany aza ny tsara raha amin'ny andro ariva toy izao ko ary tsy tsaroany dadavelo anga moa za taloha renika ataoko ty manao vary amin'ny nanana koa sika indraindray ny alina tokoa moa tsaroko tsara ka fa iza ny mahita raha efa niova fombo sy amin'izao ohatra ko satria ahoana ry dadavelo satria rehefa lasa dokotera ry joara kosa ary nina ary efa nitoetra sy niaina fitotoana tany ampita ianao dia verinao ve fa lasa naka ny fomba fisakafon'ireo vahiny iza ny mahita aiza kosy
vary any nefa nazatra na mainy io na soso na aminanany. Ay ve tsara zany le roa, tsara zany tena mety zany. Mbola andro mangazo maina koa raha pitso raha misy ao. Edre feno mihitsy aoko senga ahoana. Ay ela mantsy zay tsy ninanako azy zay ko. Eno a le roa fa makatoerana tsara loha raha iain'ny tantara ary. Ay mety tsara ny toerako eto ambony kalaneto fa eto amin'izay ny tantarany dada Velo. Ka eny ary toy izao ary aloha ny zava-nisy a. Fantatry izay tsara angamba reny fahasahinanandrasata sy rasoary mivady taloha reny ro joary a. Sikaiza nenina nampiazina anaty-kanina teny indraindray mbola kely koa moa renaivo zanany tamin'ireny. Sy tadidiny izay tsara vao 3 taona ka maty le lamatokely indrina no anarany, maty noho ny tsy fampitsakafo ihany. Voasolana baviny a lay vadin-dramaro zafy ny mpirala amiko tsy niraharahandry zareo mihitsy riseko. Ay zara moa. De aiza tokoa moa zao ry dada Toramaro mipetraka? Mbola eny a tanàna avaratreny daholo reny ka manontany ny oro reny riseko. Ka taloha ihany azy izy no efa nirehire tamin'ny areny teo anatrehan'ny fianakavianako. Zay ny arako tsy sotra azy kosa aloha omby 7 ny azy tamin'ireny, zao efa omby 13 mba amin'ireo omby 2 lahy miasa sia ny kisoa ohatran'izany ihany koa angamba nisany ao ny akoa mamborona tsy hita isa tsony ao efa laibany ndrendry dokotera Joary a. Eno a fa nefa laibany ono a rehefa lasa laibany zany de manitsaka any ambany minitsy malala reo havana ory mba nanandrana ny teny Andramaro a hanko vareo ianareo na aleko nangina fa ny endro mody voky anaka mbola tsy ray kibony raitsika ho izy aza miditra amin'izay raha mpianakaviko ianao. Ohatra zany kosa ve de mba mety? Eno a ny vava marobe tsy ela zay natsondry sea amiko azy izy tsy de sa manao firy a voasolo hetiny amin'ny sangany tsy misy mahita mangirany reo avany voasolo toandro rasaty reny zany mampalahelo tokoa zany. Tamin'ny nararindrina le lamatokely efa nanomboka nanjana bola tamin-dramaro rasata mivady. Nanjana bola? Eno a hoatray tsy nety nanome mihitsy izy raha tsy izany tsinonako ilay sasa narary mafy de ny tanimbary natao antoka. Le tanimbary ny rasata? Io mihitsy le valakely ketsa efatra teny mahasolo mba hany nampakanana vokatra isa-taona io le tanimbary tokana lova tamin'ny razanakoto io ndre ka aina ny vonjena anakako nefa tsy tana ihany, tsy tana tsony ainy. Tatorina narary ndray renaifo de idida kely. Idida? Ohatra vao zaza teraka tatorina zany zandry ny renaifo mbola tsy hitanse angambako. Ohatra ny mbola tsy hitako. Ny sambo bola sy nanjana bola trano rasate boka trosa natao antoka daholo na ireo tanimboly hatramin'le tranobongo ny mipetrahana azy arsea. Andrekakio ary ny tena lozanke de tena tsy nafantatra an'izany raha tsy efa tateoriana tara loatra raha tsy zany mba afaka nanome azy zay kely nananako ihany ako. Finona ho ka nanome tsy niandrasata amin'ny vady mihitsy azako nanova ny saindrasata ny zava-nisy rehetra avy eo anaka. Eno ary dada Velo fa tamin'ny fomba ahoana moa no nahazahoana an'io trano be io nefa zany ary ny fahasairanana. Mandrasa lose ho avy eo mihitsy zao ny tantara. Meparaka kely aloha mino io ambony latabatra io sa tsy ny tongoboliko io jereo kely hoe hay jereo fa tavela any ambony zany ndretsy eo ando fandrinaka eo angamba izy teo dada Velo ane tokony tsy ninaparaka tsony ohatry hatrizay ary ninanako zao ndray ve no hiala le roa ka zay indrindra eo amin'ny fahanterana ohatran'izao anefa mety hitranga ny tsy fahasalamana rehetra asa hoy teo aloha zany le roa ty ary dadabe sotra kia dray eno ary dada Velo de niova ahoana moa rasata ka isao raha nieritreritry mo inona no mety anova ny olona rehefa treren'ny tsy fananana
ny trosan'olona sy ny sisy zany zany eo daholo. Lasa mandainga? Tasia zany lasa mandainga, misy lokoloky ao de nankalatra koa aza. Tonga lehibe niala botra sata mpanao latsak'alina eny Antsaha matetika indrisy tena nidiran-doza ka efa imbetsaka tratran'ireo fokon'olona izy ay zano miaro amindreo daroka sy manonta zay kely azoko nomerana tamin'ireo voaroba teny amin'ny manodidiny zany natapitra an'ireo akoa mamboroko takonge ay ve fa tsy nanenenako zany zoary sona ataok'olona zany ary avaron'Andriamanitra amindreo taranako sea. Zaza mba nanao hoe tsy aleo ve tonga dia nitsotra tamin'ny tatapera sa dia nangataka taminy? Ndreko menatra izy menatra anareo na nome izay vitako ihany fa tsy naharaka olona efa mianaka zany efa 5 taona lasa zay dia ahoana ry tatabe? Fomba ahoana moa zany nahavitany io trano tsara taremezinezina be io? Indrisy fanekena le roa fanekena. Fa fanekena ahoana fa tsy azoko? Fanekena tamin'ireo kalanoro kalanoro? Fantatsy tsara moa ny aram-bato sy lava-bato mikipakety amin'ny etatsiminy Ambohidravina rehetra iny. Atsimina Ambohitendro taloha io? Toy ny kalanoro daholo iny eny Andosike. Nalaza tokoa teny. Fony zay sy benja tety ary taloha tsapanay mihitsy nilaza n'iny toerana iny. Le tsy avelanao sy neny be miotra makeny mihitsy zay rehefa mandeha eny de tena tsy sa tokoa. Satria rembenareo mantsy efa nahita tamin'ny fahatanoraniko. Zany tokoa moa Reny fony izy nanasa lamba teny Antsaha teny andrefa na Ambohitendry teny efa ataloha elo zaniko. De ahoana? Nahita kalanoro koa zany dada Torasata sy neny Torasoary? Rasata ihany ka sata nahita raha nandeha teny hoe jerikitay kapaina amidy antsena ny azaza remiteny izy de nahitako. De ahoana? De toy izao ndray ny tantaraka no tsara re raha araka ny fitantaran-drasata tamiko sy ny zavatra fantatro. Dia ahoana Rasata fefatry ny malingy itsika ny tsy nihinan-kaniny. Ny volandra maro raha afaka pitso ny fetra farany raha tsy zany dia miala eto. Ka tena tsy hitako hoe ty Rasoary. Zaho koa mba tena verevitrako. Ianao ty anarany mba manana anabavy manan-karena nefa tolona tsy vanina sy tsy mifady trovanako. Raha maro kosa ny tena rangory fototsy ny afo re Rasoary. Ny anabavinao no adaly mety hoentena misangany. Havako inona koa no ataoko an'izao? Aza mba tsy za ihany aloha Ka tsy ianao kosa nge ny eo amin'ny toerany. Ny eo amin'ny toerany iny Zantro. Mbola mahita fialatsin'ny ho an'ny anabavinao ihany ve ianao mety voan'ny tsy fidiny re izy tsy mpanao an'izao amiko ange voasolo taloha Lazao koa fa voam-panafody izy na voany tsy tia mainty anareo avany. Ka iza mahita re Zay hevitra atao aloha dada sy neny fa atao fa aza ilozanareo mifanditra eo. Rainareo ihany ioko. Raha voatery hiala eto tsika dia hoaiza? Hitafy lanitra sa tory any an-davabato? Oka aloha leto fa ndeha hitsikaraka aloha zao dia ho hita eo Tandremin'ny dada ireny fa tsy mety tsonony. Farany mantsy dada dia hogadrain'ny olona amin'ireny. Saza matao aty lahy fa lalakafa ange no aleko sa andeha araka amiko ary lahy? Za fa tena reraka be zany. Ny tongotra aza mila tsy hafa mamindra tsoniko. Mandehana re ianao re raha andeha dia ny somariny izao fa zadalaina ny ankizy. Sazy efa reraka ireo. Jereo koa didida kely fa efa tsy izy tsony fa sady efa mivalo arika be ry. Finina indray. Zao mbola misy mangazo anankiroa letsy eo dia mba atonoy renaivo. Ina vitan'izay mangazo anankiroa re Rasata? Ka mandra-pahatongako re aloha Ndeha ty lalana izorana fa aza mirediredy eo Eny are lasa ary aloha Ary atao ina aloha ty famaky Ka ikapako kitay ty so dia mba mahita kitay ihany midiko dia mba misy ho ataitsika koko. Kitay moa atao inona ko ny andrahoana aminy aza tsisy ato fenao ve mba mieritreritra Fa aniza tokoa moa iny famaky indriny iny? Any dadavelo iny mbola tsy aterindrainareo foana hatramin'izao nefa efa foviana ny ramany an'iny tany. Neny ary maninona tokoa moa raha mandeha mangataka pango eny amin'ny dadavelo iny tsika dia amin'izao dada lasy zao raha eo manko izy tsy havelany ho any zany.
ka efa be loatra angeny nataony dadavelo tamintsika renay voe. Efa ho isan'andro reny taloha reny. Mamenatra mihitsy marina. Ka apango angeny eny no andeha angatahana fa tsy voly. Dida kely ty efa mampalelo. Jereny ity izy. Mandeha nare. Avy alao aloha lasa kelikely raha ianareo vao mandeha ary ianao e. De tonga teto tokoa renay vo nangataka apango tamiko anaka. Asa to andro alakamisy tamin'izay. Zay mihitsy. Alakamisy maraina sahabo tamin'ny 7 teo. Nasaiko ny andro izy satria mbola tsy masaka akory ny variko. Ary de farra espera be nisy loka trondro angeny nampitondranay izy dadabe azo izy joarika. Akory ny hafaliano ianao. Zany ve dadavelo? Nandre, maro zany se. De ahoana? De zao ndray ary ny toeny. Tena efa ohatran'ny lanika taeto amboteny reto zany. Efa tapitra lain'ny olona. Aiza moko. Hatrany ambohidrazana sy sandrambato rehetra ny tonga ty daholo makakitay. De inona ary natao e? Tsisy na voankazo alaina na zava-maniry azo hoanina akory azy tiako. Ary maninona moa raha mipita mena tsino ery akaiky ny arambato ery. Iny amin'ny alambodina ndosiko iny mety ahitako taibetsaka ihany fa tsisy mpandeha firy iny zao. Aleo rangafy zay no ataoko. Hoeny tonga ihany ako. Lalana koa zany. Ay jerena hoe akaikikaiky ty izy fa rehefa tena le lavitra sady mididina be. Lalana efa adiny telo nefa tena di maika no nataoko. De aiza. Andraso. Etsy am'iretsy azo matevitevina sy be rantsany retsy angamba ny metiko. Aleo fa eo any mikapy. Tena tsy amboany zany le retsika. Atony losa samy tsy miato ny kapaka taiteto. Ampy angamba aloha reto. Reo aza angamba tsy ho zakako. Lalana koa ngeny mbola iverenana iny. De asa aloha zay fomba hitondrana azy fa nataritiko ary reo tsy maintsy tongako any an-tanàna e. Zavatra efa nanasatra avy de ho avelako eto. Fa tena mangetaeta zany ko. Sady mila misaika kely mihitsy ko. Nefa aiza zao no misy rano ety ary. Andraso hoe rosoroso any anatiny any sao de mba sendra mahita loharano. Tena mila hipoaka mihitsy ny tendako zany ko. Zany iny. Maheno feona rano mandehako. Draso hoe ohatsy ny avao atsimo andrefanao. Aiza ary izy zany. Ty eto ka. Lakan-drano kely sahabo indro mandingana ny velarany. Fa tena madio fasika mazava be ny ao anatiny. Ty ve tsisy volamena. Marina. Aleo aloha isotra. Ariny ny tsirika iny. Tena saika vao reny tanako. Reny koa misy. To foza be marina. Tena feno foza be le lakan-drano. Endray tsy napositiko. Ary tena hitondra sakafo ody any azy zany aniko. Tena marina. Vonjeo ahy. Vonjeo aho Iza miantso zany? Misy miantso vonjeo zany.
Vonjeo aho vonjeo e. Fa izy zany e. Toa vato ambanimbany ato le feo. Andraso e. Vonjeo aho Avaty ambadika ty lobolobo amoron-drano ty. Misy olona miantso vonjeo. Vonjeo aho vonjeo aho Izany ato e. Andriamanitra fa ino io izy io e. To marina tsy kalanoro kalanoro io. De tena kalanoro tokoa very dadavelo. De tena kalanoro e. Zany ary nohan'ny fozabe ny tanany. Hainy ihany nanala azy. Zany ve? Ie ka enongandray aloha ny toy an'ny tantara e. Vonjeo re ahy vonjeo esoro zavatra amin'ny tanatora olombelona. Tena kalanoro lava volo be misandrahaka be sady fokely masony tsy matahotra ndeha andositra ka tena ndeha andositra. Vonjeo aho vonjeo re esoro foza manakitra ny tanako fa omeko valisoa be anao. Valisoa e? Eno omeko valisoa zay tianao ianao. Ka tsisy tokony hatahoranao ahy e. Olombelona tonga monjy any eo fa tsy hanotafady akory. Ka valisoa inona zany? Vola be sa vatsoa sa volamena re? Zay tianao re ampisafitiko zavatra kely ianao. Eny are ary manatona fa aza matahotra e. De ne soron-drasata le fozabe nanaikitra le ratsan-tanany ary afaka soma tsarako. Ary matahotra fozabe zany ny kalanoro raha azoko tsara ry dadavelo. De tsy haiko indray alosia zay ny zavanitranga siniziko. Le izy aza kalanoro mbola tanora le iziko. Zany ve? Raha fahalalako azy ary fa tsy vavy. Ay ie na ratra be le rantsana voaketoky ny posa. Saika tapaka angamba fa voaketoka ela teo ka tsy hainy mihitsy ny nanala azy e. Tena losy zany. Avy hatrany de niazakazaka nanongotra ravikazo. Ravikazo nanify teo akaiky teo zany le kalanoro Ay de nitsakotsakony ary napetany teo amin'ny le ratsan-tanana naratra le voaketoka zany. Akory ny agagandrasata fa afaka segondra vitsy fotsiny de maina tonitsy teo le fery ary sitana le loha. Andray ary tena mahery noho ny dokoterana izy zany. Tena maherika. De ahoana? Ary rasa tamin'izany mbola talanjona ihany mandinika an'le kalanoro sy ny fihetsiny. Te andozitra te hijanona lina am'le hoe valisoa zay tiany ny tena mantsy efa sahirana sy mahantra nefa te andositra ihany koa fa matahotra. Zay ary dadavelo fa kofon'ny paraky paraky efa narorako ela fa zay ndrasindrovaka kely fotsiny any le roa. Tonga de loary re mino le sakafo sy mandreraka koa zany ko. Loary tokoa retsy fa so de mangatsika indray ataovy eo ambony latabatra eo e. De eo ampinanany indray tsika manono tantara sa ahoana e. Zay mihitsy no mety sady vary amin'anana mahafinaritra. Eny ka samy mazoto manarynareo anaka. Sotra ry dadavelo tsy nasiako sira io io ny vovotsira de samy manisy any ambilianeny araka izay tiany e. Tsy manenina mihitsy dadavelo koa to tsy mihinan-tsira. Ny mety amiko zao hoe ny kitozy ilofako azy efa io fa be sirako. Kalaminy koa tsy mahay manao sira dokotera tsy mahay io. Tena zaza mafana tanana io tsy azona hoanina io fa mangidy sira be io ny famaliana mianaka matetiketiko.
resaka siran-daoka io ihany. Tandremy zany ra mino a. Efa tena miezaka fa tsy haiko mihitsiko. Eny fa ahoana aloha ny toy an'le tantara ry dada ny tantara tena mbola niorory ihany aho na tsy aro hatramin'izao le roa. Natahotra rasata hoy aho sady te handositra izy no te hijanona. Samba ny tena nahita maso izy hatrazaika de feo mikakakaka foana no reny. Milavitreny na milalao rano zareo ka vitsy ry ny olona tena mahita na de poniny ety aza tsy nisy sananatona teny andosiko zany ny olona fa teny amin'ny aram-bato teny fotsiny ny tany raha teo saripady ny toerana be fadifady tsy misy hevitra. Fadifady toy ny ahoana moa ry dada velo? Ohatra hoe tsy azo nitondrana kisoa na tongolo, tsy azo nalehan'ny olona avy ny anakisoa na tongolo ihany koa na nandalo teny akory aza na niserana akory aza ry se tsy azo atao. Fa rasata zany tsy nakisoa sy tongolo? Ka rasata aza efa maty mosarotsy ninakanina kosety koa. Inona moa ty filasanareo azy? Kerery ry dada velo a. Zay efa kere efa firy andro izy mianakavo ny kere tao. Zara nahita tongomboangazo sy tonombomanga narapaka na iane renaivo zany ry se. Za no nanome azy vary ray lovia raha sendra nandalo izy na saiko anaterany mineno izy tsy ndraindray raha soary sy rasata menatra tsy maketo mihitsy ry joary tokoa de inona le valisoa nolazaina hono? Ka eo indrindritsika izao anaka. Mandinika mafy le kalanoro ndray ty aratsy ndray ohatrany hoe olona sampony zany. Fantatro ny fahasahiranan'olombelona io tena sahirana mafy tokoa aloha olona mantra fahadiranovana be abokatrosan'olona ka noho ny zavatra nataonao ara ty ampisafidy anao zavatra kely ka eritrety tsara vao miteny zao ary ny voalohany ara de zao itsabo sy anasitran'olona ve anao anasoan'ireo mpiarabelona aminao fa atovoko anao tsy ambaratelin'ireo ravikazo rehetra atao anaty anato anakarena ianao amin'izany satria irodorodo eo aminao ny olona rehetra. Alaza ihany koa satria na de ireo aretina tsy ahitana fanafana sy sitrany dokotera aza de hainao sy tranina avokoa. Itsabo olona hoe tsara ihany nefa ho ararotan'ny sasany amin'izany ako indrindra ireo avany de ireo avako nanary azy tsy nahalala akory tao anatin'ny tsy fisiko azo tombotsoa amin'ireo fitsaboana ataoko nefa tsy nahafona ariary aza ho akory tsy nahavonjy atao anatin'ny fahoriako na ireo mpiarabelona tamiko aza naneso nandatsy saika amono asy hitory amin'ny resaka fotoboagazo renangalariko raha tsy nisy any dada velo aleo ihany izy ireo sahirana sy lany vola be any amin'ny dokotera fa tsy mendrika izany ka ahoana re? Tsy inandray aloha le safidy faharoa ka zao ary le safidy faharoa omeko vola raiky tapy ianao ampivelomanao sy ny taranakao rehetra mandrapatapitsy ny andronareo tsy ahoranareo toy ny teo aloha tsony zany marina ve? Vola raiky tapa raha izany marina tsy hotretrika ataoko tolagaga sy tonga sainy ireo fianakaviana sy ireo olona nanenjika reo ataoko za indray no anontany ory de aza fotsiny angamba nefa tia indray no ohatry ny mampisalasala raha volako. Inona no mampisalasalan-drasata moa ry dada velo? Ny hoe ny vola mety ho simba raha tehirizina hely mety hiena koa ny sandany ao aoriana na mety hiova hafa indray ny endriny sy ny sarany anakako. Marina tokoa aloha zany ary mety ho sarotra amin'ny rasata ny anakalo azy any amin'ny banky any an-drenivohitra any mety izy koa ny fanontaniana sy fanadihadiana hoe avy aiza ny avian'ireny vola be reny rasata efa fatabahoaka fa mahantra fadiranofana
efa inona moa ty filaza azy any an-tanàn-dehibe 4 mi zany tsoary zay le mpitsindroka sortiry 4 mi efa malaza ratsy amin'ny alabotry ka tsisy atoky azy itsony amin'izay fomba nampanakarena azy tampoka teo ary tsisy koa hoe vola nomeny kalan'oro zany tsisy ino an'izany indrindra reo zandarika zay tokoa fa ono de aiza hono le kalan'oro no ahita an'izany vola be raiky tampomena azy zany de tsy fantatro sea sako tsy nanontany le kalan'oro tamin'ny fotoana nandehanako teniko ahoana tsara hoe ry dada velo fa nga dada velo nandeha teny ihany koa ny anaka voatery nandehako rehefa nitrangany tsy nampoizina satria avotrainy niala nenina aloha no ny fitiavako sy fangorahako andrasata menakavy ihany ko ka zay no antony nahatonga ireo masoko rotsy tsy mahita tsara toy izao reo tsoary zay nge reo ay very dada velo aika nisy an'izany nisy an'izany tokoa saingy tsy nisy olona nahalala an'izany niza afa-tsy mino ihany de ise zao na ibenja na ireo ray aman-drenin'izy da i rakoto malala zanako faralahy sy ny vadiny aza na i rabody ren'izy vadiny raha ndrianirina zanako lahy matosy ny vinantovavy ny tena tia tsy nitantarako an'izany na ireo avan-drasary ramaro mianakavy ndray ka noho izany tazony anaka ny tsambaratelo za aloha midera mino atreto na tazona an'izany mihitsy izy eny ry dada velo aza matahotra ianao de ahoana ny navalindrasatan'le kalan'olo indray avy eo ary le safidy fahatelo inona le izy mba eritreretako tsara ka ny fahatelo de zao omeko fahatsoana volamena ianao ampivelomanao ty zany sy ny taranakao tsy oriny inina tsony nareo fa zao de fadifady sy fipetra nefa ty fatsoa volamena tena aleoko zay aleo zay ka eritrereto tsara re aloha izy aza ny mora tehirizina ko sady azo amidy tsy kelikely koa tena zay ka tena zay mihitsy ny safidiko zay mihitsy de ny entany kafaliana be loatra rasata ka tsy inona nisy lanjan'ilay teny farany hoe be fadifady sy fepetra zany le kalan'ora nefa nahalala ny tao anaty eritreriny rehetra zay tsy fantany akory maity anakarena tampoka sy aingana fotsiny rasata hiala amin'ny fahantrana eboebo amin'ny fianakaviana sy ny mpiaramonina ary hamaliana fatan'ireo olona ny hirombelona azy tsy namonjy azy mihitsy tao anatin'ireny fahasairanany reny ay very dada velo nisy an'izany de ahoana nanazava tsara tamin'le kalan'oro ka ny vatsosa ny volamena ny tianao zany aleo ary ny volamena eny ary ka zao ary zaho avy ary ny fipetaka eny ho tsara satria ireo volamena eto amin'ny tany misy ana eto no alainao anao de misy sandany io sandaninona ka tsotra be hofako ny ray tsy mivaky sy tsy mifangaroaro aterinao eto amin'ity toerany ity amin'ny fotoana ho tondroko ahoana tsara aizareo nahitako an'izany za zange ty efa mahantra mila tsy ahitany arapaka sa angalatra ondron'olona avy dray tandremy tsara tsy mahazo hitondrana zavatra ana teto ka zao ary zao ny zavatra azo atao tately 2 litra sy fotsim-bary madio entina apetrao eto ataonao ambonin'io ravina kondroa amin'ny andro tononiko ay de rovina ka aza maika ianao raha olombelona mbola tsy tapoka niny fepety tsy tena amin'izy ianao afa-tsy amin'ny ankohonanao ihany ary tsy ampiasainao amin'ny ratsy ny vola azonao avy amin'ny volamena ary tsy maintsy amin'izay zay nitady vonjy avy aminao anasoavana azy ohatra na amin'ny raha maro sy raha soary aza ve na amin'izy ary talemy tsara ary ohatrany mahalala ny eritreritra any ty kalan'oro ty zany sady nifadika mena be ny masony ary mara-palafy ny volamena rehetra hivadika ho vola de tsy mahazo mihina kosoa ianao sy nivady aman-janakao tsy mahazo miompy na mampiditra kosoa amin'izay tanàna hitoeranao noho izany mety aminao mihitsy ny tokamonina eny tompoko akoatr'izay tsy mahazo mihinana tongolo ihany ko ianao na mampiditra izany ao an-trano ary tsy mahazo mamboly ihany ko mazava aminao ve zany raha olombelona na tongolo inona na tongolo inona raha satanao anarako mazava tompoko mazava
omby sy omby ompiana fa anakarena be ianao. Eny tompoko. Ka mbola ho raisinao ihany ve ny safidy fahatelo raha sata olombelona? Raisiko tompoko. Fanakeny amiko sy aminao mantsy ireo fady fepetra rehetra ireo. Ka tandremo sao tsy voatandrina fa ho mafy ny saziny a. Ka eritrereto ihany aloha. Efa tapaka mihitsy ny hevitra tompoko. Ny volamena ny vidiko. Eny ary, ka zao. Aty reto rapitso alohan'ny tsy lety han'ny masandro ireo tantely sy fotsimbary ireo. Eny tompoko. Tsara aloha raha misandratrandro alohan'ny amby 10 taona. Dia ho azonao ny volamena tadiavinao sy iren'ny fonao. Zay raha sata olombelona. Eny ary tompoko. Manome tokanao aho fa ateriko eto ireo. Ny tokony fitaka fa ny atao no hita ho ny fiterinareo olombelona. Tandremo ny fanekena sy ny fady fa ho mafy ny zavatra anjohanao raha sanatry ka tsy voatandrina ireo. Azoko fatarina ve tompoko hoe inona le sazy raha sanatria iverina antra ve zay sa inona ka? Tena tianao ngala fantatra azy. Raha mety tompoko. Fantatra moa ny ataon'ireo sasany anarako. Rainy zavona ho anareo olombelona fa misy fitenina azy aty. Ataoko manjavona ianao raha mandika sy tsy manaja ny fanekena. Ary tsy vitan'izay fa ianao sy ireo vady aman-janaka ao. Anjavona tsy ho hitan'ny mason'olombelona tsony. Sady hidy amin'ny masonao ty toerana ity. Ka tandremo toy ny fitiavana reny ihany ny fanekena fa tsy misy tady dio nge fa zay kalan'olo dia misy ratsy ary misy tsara koa e. Toa anareo olombelona ihany ka tandremo tsara. Eny tompoko. Fa zao e. Fa naka izy teo. Ary tonanjavona. Tena zany mikakakaka be zany izy. Or kalan'olo orainy zavona. Andraso aloha e. Andraso aloha. Tena memana lavitra ny feo. Lasa izy. Dia inona zany no ataoko e? Tsy maintsy mandeha mody aka. Efa ilentika koa ny masoandro tiako. Dia lasa nody moa zany Rasata? Dia lasa nody aloha Rasata taritarika an'ireo kitay tamin'ny tady taretra sy hidikazo. Efa isasaka ny alina vao tonga tany an-trano misy. Hana sy reraka izy amin'izany ko. Hory izy mianaka, alina angety ny andro e. Ny sakafo koa ty efa lany efa ela fa sao dia mba tokony hamonjy fandriana amin'izay ary aloha. Eny tokoa. Sao dia reraka eo ianao fa aleo rapitsondray ary. Reraka? Tsy reraka zany afaka hidina ny trano dia miakatra matolotsika e. Any am-pandrinindray manohy ny tantarako. Andao ary e. Za andeha haniditra trano dia hamonjy ny evitranoko ary e. Zay ary dia Tavandrimandry mianaka? Tavandrimandry rehetra fa hono ary dada velo. Ahoana itsoary? Io fiarako tsisy maninona ve? Tsy misy atahorana io se aza manasa efa tsy mba misy dahalo na mpangalatra ny aty e. Mpamosavy no betsaka aty koa ka hity. Ka so simbana eo ny fiarako. Tsy manimba fiara izy e. Ny olombelona no ampitahoriny se mifanojo azy eniko. Andao hiakatra zato izy fa sy ndao ary dada velo. Fonga efa maraina sady ny andro efa maraina ary dada velo. Vao nidaboka ny lohanao dia mieritra rendriky ny torimaso mihitsy ianao. Tena velako natoro tsara koa. Lalina indray zany anakako. Tena ohatrany tsy nahatsiaro mivady mando mihitsy ako. Fa amin'ny firy zao aloha e. Amin'ny enina latsaka fotsiny. Ary efa ny fo zany kalamino. Efa henoko ny fo efa ela izy. Zany mamana koa zany izy zao. Ary aloha hiarina raha izany ko. Sady efa vita koa nge ny vary sosoa e. Manao nareo mianaka? Manao ndry. Maika andeha hanasa lamba eny an-tsava. Ahoriko aloha ny lamban-dadabe izay maloto ao sady mba misy andreto savony entiny tsoareo ihany koa. Ka sady efa besaka ihany ny akanjoko malotoko. Andrasa ry aloha andobary dia hinambary somaraintsika e. Mino azavonona rehetra ny hafa fa anengenako mangazo mainao rehefa aveo eny ary fa ono adotsoary endry dada velo. Angamose
alady tototo any Antananarivo ka. Mbola hijanona kely 2 na 3 andro kosa. Fa hoana? Malaelo sady anga dadavelo. Vao 2 andro ange izay natongavako ka ny malahelo ve mo tsy alahelo fa rehefa tsy maintsy mandeha se ny asa tsy maintsy ajaina tsinona koa. Zay aloha fa elany naniriko tonga dokotera nery dadavelo tsara zany anaka mba misy mitsabo ny fianakaviana se fa hono angamo tsy mety raha mangataka amin'ny findreny Ambo Mandroso se no manao dokotera ao amin'ny hôpitaly eo ka. Eny nahoana moa tsy eto fa angamba mbola aoriana kely eo zany vao tanteraka raha atao. Mbola fangatahana ela ihany koa zay vao hivaliko fa hoana ka tiako raha mba ety akaiky ety tanindrazana ety se no manao an'izany asa zany ko. Marina aloha zany fa ndeha ho toizana ny tantarantsika sy dadavelo malariva tokoa sady manokona mangazo ihany no menonao ary taiza hoaiza moa tsika no falana ka. Teo amin'le hoe lasa nody raha sata nitarika an'le fizakitay rehetra dia nanjavona le kalan'olo sy dadavelo. Raha nisavona izany no nahatonga ny anarana Ambohitendro lasa Ambohijavona sea tsy afaka zavona tsony tato anatin'ny 2 taona zay itoerana io dia izao. Zaza mbagaga ry dadavelo nefa tsy zavony izany teo aloha. Ka zava-doza no nitranga ka vokatry io zavatra nataon-drasato ihany 5 taona lasa ihany ka. Le fanekena? Le indrindra le fanekena tamin'le kalan'oro. Ny fitiavam-bola sy arena be loatra dia mitarika ny akadiny hafarany hany amin'ny zavatra tsy apozina sy tsy inona akory anakako hany amin'ny fahafatesana tena nampalahelo mihitsy ka. Loza tokoa zany ry dadavelo manao tao foana tsy mitsinjo ny farany vao maraina mangiran-dratsy izy ny zoma apitsy ny alakamisy nandehanany teny Andosiko nandondona teto amiko izy. Taitra be ahoseko nataoko ty fa nisy loza inona hivarotra laiko tay tamiko ny fa nisy ny lany vola maika. Izy tsy niteny na nanazava ny antony tamiko akory. Za nieritreritra fa vola hanefana ny tsosan-dramaro io. Haika vola ividianana ilay tantely 2 litatra sy fotsim-bary madio tsy maintsy aterina alohan'ny amin'ny 12 atoandro io zoma io ihany araka ny fanekena zavatra ho tadiavina any an-tsena n'Ambo Mandroso reo. Eno mary dadavelo? Dia nomeko ny vola vidy kitay satria ny kitay no laiko raha teo dia lasa izy maimay ohatr'ireny dorany afo ireny dia toy izao ny fitantarany toyany. Soma tsara dolo aloha reto ny tantely sy ny fotsim-bary amin'ny 4 zao amin'ny 7 maraina aleo ezaka aloka tsy maintsy ataoko izay hatongavany eny Andosiko alohan'ny amin'ny 12. Tonga ihany atyko tsy mbola ampy amin'ny 12 kosa aloha zao mbola tsy mitsatoka ny andro. Ty le toerana efa nivahatsiravina kondro teny an-dalana dia velariko eto zany ty dia apetrako eto ambony ny fotsim-bary madio dia ny tantely 2 litatra dia ahoana moa raha ny zavona koa ty mbola tsy atoko. Aleo ranga ho teneniko fotsiny io ary ny tantely 2 litatra sy ny fotsim-bary madio nasainao naterina raha ny zavona araka le fanekeny napetraka eo ambony ravina kondro madio koa izy ireo eo amin'le toerana nasainao ametrahana azy dia tanteraka zany ny afatra raha satolombelona zay fa taiza koa izy ty mipotra. Hitako tsara ary rehefa anaty ranetinao ka zao anio no nangona ny volamena ary amin'ny mamatona lanio any no anaterako azy any an-tranonao ary afaka mandeha any tanàna amin'izay no fa mandeha any.
Ka hitako ny tranonao e. Androany raha maro nge no avy androka hiala amin'ny trano e. Aza matahotra ianao fa tsy androkanao izy raha tsy afaka telo andro. Zay fa mandeana mody. Eny ary e. Oy, fa nakaiza indray izy teo. Ary nakaiza koa ireo fotsim-bary sy tantely teto. Nanjavina miaraka taminy. Lalina zany e. Andeha ody aloha zany ko. Sy fa nisy ambony kely vidy kitay mba hividianan-kanina ty aniko. Teo Rasata vo tena vaky ny tantara tamindreo fady aman-jana ny zavatra rehetra e. 12 taona renay tamin'izay ary 2 taona didakely. Efa 5 taona lasa zay ko. De ahoana hoy ny Torasoary? Inona moa no lazainy eo hoe samy gaga ny ray trano talanjona tamin'ny tantaran-Rasatako. Tsy ny mpivotory ny alina iny ny andriny manomatonalina. Sahabo tamin'ny 12 ora sy 10 no nandre feo hafahafa tany velany Rasata. Rasata, ienao ve zany? Mankeny ianao fa eniko zany, eniko a. Misy misikotra nge varavarakely. Io fa mivo. Aiza atao tsy misy olona miditra akory. Manginy la renay va manginy la. Inona zany? Misy zavatra natsipina atao trano. O Rasata, inona zany? Mangina ho ianao fa aza be resaka eo e. Tsisy mbola mahazo mihetsika eto aloha tsika. Zay. Matahotra ary dada. Sy lavy daly, inona matahoran'lahy eo? Efa lasa ny antsasakadiny. Tsy nisy ferena inona initsony vo sanitsangana moramora moa ny Rasata. Aiza le labsy ny vidiko iny e? Ity e. Eto ty apiretana ary. Iny. Aiza ny afokasika? Iny miaraka amin'iny. Zay. Ary andraso. Io le zavatra natsipiny teo. Jereo. To kitapo kely. Kitapo kely tokoa tiako. Idio aloha dada le varavarakely ka. Le tiako le tsara tahotra sy efa lasa litsy izy azy. Ka na izany azy ka. Io idio Rasoary a. Zay fa nidy. Ary sokafo ity izy jerena azy Rasata. Ka efa manokatra azy mihitsy azy zao e. De nisokafana le kitapo kely. Tovitovy amin'ny tony kitapo kafe tony le izy fa lehibe ary mifatotra tady ny vavany. Akory ny agagana sy atairana sy afaliana izy telo mianaka nahita ny tao anatiny. Volamena? Tena volamena daholo ny joary a. Vovony toy ilay fasikela izy. Ary nisy koa ohatry ny vato kely madinika ko. Pepity zany? Asa zay anarany amin'ny teny vahiny le roa fa rehefa nafatra nono le izy de sahabo ro tokon'le kapokandronoana ataon'ny olona fa malam-barony e. Rena ne zany ry dada velo e. Tena rena le roa. Ka ny vola vidiny zany no nanaovana ny trano be tazany se io ambohitendro rakotry ny zavony io ka. Ary nanonerany an'ireo volan'olona tany aminy koa e. De ahoana? Tsy gaga ve ny olona nahita azy nanankarena tampoka? Gaga tokoa moa zany. Ny sasany aza Rasata ho nanao asan-dahalo tany ho any mihitsy. Zany? Satria nisy fotoana moa tapa-bola ny Rasata tsy hita ty tanàna e. Tsy tety mihitsy izy fa lasa nandeha nitady lalana ny varotra ny ampahan'ireo volamena tany izy. Ny nahafetsy azy namidiny tsikelikely le izy. Amin'izay de toy ny hoe karamany avy ny asa. Ny asa lavitra de amin'izay mba tonga teto hitan'ny olona de mba nanany e. Tena fetsy marina tokoa aloha izy ko. Ary hitany se tsara. Ireo vady aman-jana nefa ny 2 andro maro ny ara-tao amin'ilay tranobongo satria tsy voaloa ny vola. De taiza izy telo mianaka no nipetraka tamin'ny fotoana tsy nateo an-Rasata? Tato amiko ry joary a. Ay ve? Tao amin'io trano kely ambany io. Tranona koa taloha io mantsy e. Io no namboarina sy nidiovina de tao izy mipetraka ko. Zany no nanome hanina sy azo mianaka teo mandra-paverin-Rasata.
tsy nyresaka ilay volamena mihitsy izy inefatra izy no lasa niverina tany de mody 3 volana izy 3 mianaka tato amiko tato ihany. Ay very dadavelo e tamin'ny fiverenany voalohany no nisy volana velandrasa tao azy ireo sakafony sy volany meny akoho tamin'izanyko saika tsy nentinandray aho fa no tereniko za tamin'izany tsy nahalalana inona na inona tamin'ny fiverenany de ory dadavelo ahoana leroa so de mba mahita tany amidy ho anareo tany atao inona tany ka anorenanay trano rery dadavelo fa atao inona ndray fa ahoana ngatia ohatra fa ahoana moa fa mba nambin'Andriamanitra de mba hoe mba hividy tany ho anay zaiko tsara kosa izany tena tsara zany leroa raha ny hoe tety aloha to tsy hitako izay tety akaikoko tiako zany ve nahoana nefa raha manontany andramaro se tanao ihany zay sy ny zodako iny nge tsy de mifakahazo loatra tokoa moko sady izy koa ve hivarotra tany ka izy aza manangona ho azy eny amin'izao ka angamony azy fa sao izy mba mahita hovidinareo ka izy no mahafantatry olona betsaka ety mantsiko sady tsy tany etsy tanàna etsy koa neno no tadiaviko etsy ety tanàna ety moa zany fa aiza rasata somary lavidavitra mitokatokana ohatra hoe eny andrefany Sandrambahady eny andrefany Fary eny na iria mba hitendry ohatrotro zany mba hitendry Ambohitendry moa zany sa Ambohitendry tsy haiko loatra Ambohitendry hoe Ambohitendry ka eny tiako raha misy fa anga tena tany be ne zany tsy de hoe lehibe fa zay azony vola rery dadavela ary se io tena manafinjavatra amiko raha sata tsy zany fa eny raha eny Ambohitendry eny Jao angamba no tsara tonony sera izanyko Jao? Eno Jao eny Tsaramody zanaky Randrina sia zanadra lahandramaro izy nto mahafantatra ny tompony ny tany anaky ninona eny Ambohitendry inyko ka leto koa ary anatinazy de misaotranao dadavela izy ko fa tsoratsora la fa azo resahana ihany tsy ohatrany raha maro dadatoany ko fantatro tsara inka tonga de mihetsika ny raha voaresaka voly zany ko hainao tsara aleo ary aloha hoany ary dadavelo ndaleroa de lasa tany izy ary nahazo somatsara n'io tany nanorenany an'io trano io Ijao le presaka aminay sy benja taloha rive zany iny le mpandroka sarety iny moa indrindra nandrato fianarana tany Ambomandroso tany ko izy ary saika tafita ihany fa hasako eny hitako reny tia miantsiantsy zay izy iny fa iny ary hitako ohatrany velombelom-pialonana zay indraindray tamiko ka velom-pialonana mihitsy izy ka indray mandeha no nahita azy vo tsy elakory zay ka tsy salama hoy aho taminy inona moa no ahory anao intsony izy na tsy salama aza fa tsy efanana zafikely dokotera kory ianao izy fotsiny atsona de vita ay zany ny tenina izy sy mino moa no efa raikotra mifamalindra ihany fa mino tsy mahatato ny vavany ko masaka ve zao mangazy zao izy mianaka sarom-posaina ny karanasikity tonga avy nanasa lamba sahady kely sisa retsy nalemy tsara kosa le mangazo ka dray le karazan'le le morandrahona mihitsy tonika le erery tsy nanan-tanany tony ay le ery amin'ny fidina sy benja taloha ihany indrindra eno tsarako sady tsara ery zany rehefa hohanina amin'ny siramamy marina raha lany vary amin'izao tsontsika tsy maintsy mahano ihany fa ataovy kelikely ka sa ahoana dokotera tsy maintsy mahandro fa
manjary marary indray ny vavoniko. Hitako ane Jao ry dadabe. Ito e, Jao. Eno a, nandalo tany am-panasan-damba tany ambany andrefana izy. Ka maninona ty onika? Tsy haiko, mijery ny tanketsany angamba. Fa ny mahagaga aho dia mahoraka be sady le hoe tonga ato dokotera Joary. Izany ve anaka? Milaza ny andalo eo izy raha riva hitsidika ny dadavelo ony. Isan'andro tsy mpitsidika ka no sova hoe hitsidika, inona ny dikan'izany? Inona koa fa hijery any Joary mihitsy ny antony dianiko. Zay tokoa anga. Na izany na tsy izany kosa ne nanana eritreritra nitety sy hitsidika ny fianakavianareo ihany alohan'ny andehanako e. Eny e, tsara izany anaka. Fa ty izy tsy paketo milaza ho avy eto no mahalasa ny eritreritiko. Efa manambady moa Jao? Efa 3 anaka. Za rery iza zany zao no mbola tokatena. Le Joary ty koa. Mba maka namana amin'izay tokoa le loa. So tara loatrako fa ono a. Ahoana dadavelo? Fotoana moa zao se io. 20 taona zao? Tena efa tonony. So antotra vao hitaizandray zay fa eny e, io koa ne miankina amin'ny anjara ihany ry dadavelo e. Izay aloha e. Ndeha sika se andehandray aloha hipetraka etsy ambody-paiso etsy tokotany etsy taninandro kely aloha e. Eo mba masaky ny vary karakarain'ity zanako ty. Indray manoho ny tantara am'se. Eny tokoa, ndao ary. Eto mahafinaritra ny mialokaloka eto rehefa mafana iny ny andro. Ka mahazo toerana ary eo se mipetraka eo. Sady eto tsika mahatazana izay olona miditra ny fahafaty eoko. Eny ary. De ahoana moa ny toy an'ry dadavelo? Jao zany no nahitandra satana io tany nanaovany trano ao? Jao no nahitany an'io anaka. Ary no karamainy vola beko. Zany a? Ka panera ve hiala mainy e. Itsao koa fetsiko. Laza tamiko mangingindra sata fa misikotra azy foana. Tamin'ny fomba nahitany vola sy nampanankarena azy tamiko Jao fa tsy netsy ny teny mihitsy iziko. Zay ne le fanekeny? Ka izay le fanekeny anaka. Tsy nilaza na amin'iza na amin'iza. Hakoatra ny ankohonana. Ka ahoana ary moa nahafantarany dadavelo an'izany tantara rehetrarehetra zany? Ka izao anaka. Efa ho faty mihitsy ane raha sata vao ny tantara izany tamiko e. Efa nitrangany tsy naposina. Nasainy niala nenina. Nangataka sy niala tsiny tamin'le kalanoro a. Satria zarery n'olona natokisany tetilo Joary a. Niala tsiny? Eno a, niala tsiny satria nisy fanekena tsy voatandriny e. Nisy fanotana fady. Fanotana fady? Tamin'iny zany dadavelo? Eno e aloha ny toen'ny tantarandray ary e. Eritaona taorinan'ny nahazahoana ilay volamena dia voatsangana soamatsara io tranondrasata io Ambohitendro io. Ay ve? Dia nitombotsy kelikely ny arenany satria niompy ihany koa moa izy tamin'izanyko. Dia nividy tany vitsivitsy ihany koa teny amin'ny manodidina teny e. Raha araka ny fitantarany dia mbola nisy ny ampahan'ireo volamena tsy namidy a nafeniny tao amin'io tranon'io. Tehiriziny tao e. Izay no fahadisoana voalohany nataon-drasata. Fahadisoana lehibe a. Tena fahadisoana ary tokony namidy na navadika vola daholo aloha ireo volamena ireo dia ny vola no nitehirizina raha hitahiriko. Satria le volamena saripady. Izay indrindra, le volamena tena saripady. Ka volamena avy eny amin'ny taniny ve no entina ho any amin'ny tranonao? Efa nisy fepetra ihany koa. Mandra-pahalafon'ireo volamena rehetra avadika ho vola dia tsy mahazo mihina kisoa, tsy mahazo mihinana tongolo na miompy na mampiditra izany ao an-tanànany akory raha satamenakavy. Ay, mbola misy amin'izany koa. Fa ninona izy zany raha izanyko? Sa napiditra an'izany tao an-tranony? Eno aloha ny toen'ny tantara e. Aza maimaika aloha se a. Talohan'izany a, efa nisy fanekena voalohany tsy nohajain-drasata. Dia ny tsy namonjeny izay nitady vonjy taminy. Ay koa nanao an'izany izy? Nanao tokoa. Ary ny tana otrompo tamin'ireo nanao ratsy azy
ny eto ny fitity amaly faty amaly ratsy ny ratsy ry sea tamindramaro sy rasoary tsy tamindramaro mivady fa tamin'ny olo-kafa tamindrakoto soteria tanàna atsimo fa ahoana ry dada velo andraso aloha andrapaka parak kely le roa rakotosolo tompon'ilay tambongazo nangalan'Andrasata sy nahatratra azy taloha ay ve tsy lavitra ny tranom-bongony toeran'Andrasata mantsy ho tanimbongazo io nangataka ihany Andrasata tsy nomendrakotofo nangataka tsy nahazo farany de nangalatra izy efa nandrasandrakotoso kendrotoana de izay tratra izay de nanino io rakotoson io kodiana-tsarety ny fiainana le roa izay ny tsy hanaovan-dratsy narary mafy ny zanaky rakotoso vavitokana ary tsy nanana vavy afa-tsy izay izy de telo lahy niditra hopitaly io ary tsy maintsy ho didiana 3 taona lasa izay mahery kely eo nga avy eo nitaraina vola tamin'Andrasata ihany ny rakotoso fa kely ny vola azony tany tsy ampy izy moa fianakaviandra maro lavitra ihany raha azo iny za vao saika hiteny hoe fangamo tsy avandramaro izy ireny izany fianakaviany lavitra zany oa firamaro moa ve te halala amin'ny antsonareo tanora kehitriny raha maro ane olona manompo vola ny vola ny azo no hafany de ahoana ry dada velo rehefa tsy nahazo izay nilainy teny amin'Andramaro rakotoso de lasa ny ladilady teny amin'Andrasata teny nariny ny ambo ny enatra satria narary mafy ilay zanaka vavitokana vao 12 taona tamin'izay loza tokoa zany de ahoana ozy Rasata hakory vareo ianao natao Andrasata rokalika izy ihany no nitantarany zany no tansain'Andrasata teo daholo ny nataony azo taloha ianao ilay nively tamin'ny zaranangady sy ny andro fokon'olona itory indrindra ny hoe narary mafy toy izao gondrina kely zanako taloha iza taminareo moa no mba namonjy raha tsy nitanin-drazako no namiliko nefa maty ihany ilay sombinaiko satria tara loatra ny famonjena ianao io indrindra hoy izy tamin-drakotoso no isan'ny nandroandroakara mba nitrosana nila vonjy izany na tonga angalatra na tsy tokony nanao izany aza noho ny toetranareo sy raha maro mianakavo reo mbola nanana lolo-pobe taminy ihany ve zany Rasata mbola tena nanana ontrom-pobe izy le roa ankehitriny ve hozy izy de hainareo ny midobodobo ety amiko ny rifatra lasa nandeha hono rakotoso de hoe nandeha nitaraina sy nitantara teny amin'ny Ramaro teny tezitra mafy ny Ramaro nanomboka teo ay ve izay aloha de efa fanekena voalohany tsy nitanterahan-Rasata tamin'ireo fady be dehibe ny tany sainy raha tokoa izany ko amin'ny maha olombelona aloha mety hitranga ihany zany toe-javatra toy izany mety ho tadidy le nahazo taloha mety hitranga ihany fa nisy ilay fanekenany ka io ny tena sarotra tena sarotra mihitsy adinin-Rasata ilay fanekena na izany aza tsy tokony hamaly ratsy ny ratsy tena tsy tao anatin'ny lohany mihitsy ngambako ka tafa ohatra ihany ny vavan-Rasata rojoary maty ihany le zanaka vavin-drakotoso fa tsy avitra izay ko no todiny tamin'ny nahazo aho izy todinaina tamin'ny zanako maty ho tsapan-drakotoso tsara zany maty anaka rehefa tsy misy ny vola eo an-tanana fa ampy filafolain'ny olona tena tafa ohatra marina le vavy tonga tany ampototsofondrakotoso angambany resaka ary enin-Ramaro ihany ko nanomboka teo de ahoana ohatry ny fofoan-Rasata sy ny alolazo ny olona ny alolazo ny nanatamby an'ny renay vo aza ny sikotra mafy ny fomba nahitandray ny vola fa mba mafivava ihany le zaza betsaka nefa ny fandrika indray andro naniraka andrenay voeny androjao Rasata anatotra vola efa nitatao vonana iandro ka teo ampandoharaka ny jao tamin'izay manosory anay vo ny raha andady anatitra n'ilay fanampom-bola ny tadavinao ay manana ihany ny ray ny laka mody adala io raha tamin'olo-kafany tsy azo an'io tany amin'izany vidiny zany akory fa fantatro le tompony ka de mba nanaiky
lazao azy tsara zany. Fa andeha ody aloha fa tena mbola lavitra ny lalany. Andraso inambary fa efa nandoatra e. Velanga roany vary masaka sady tsara ngeny lokato e. Inona? Henankisoa noritiko tsara tamin'ny tongolo gasy. Hitako maheno fofona hafahavako. Fofona manitra hoe. Io no anjara varalahy. Efa nataoko io tsy maintsy lany io. Miala tsiny ry dadatoto zao. Tsy. Hatraminao vinandray no mandahany masaka e. Zany gany fomba ety. Sa miahiahy anay. Tsy avelan'ny dadanareo mihinan-kanina aty. Tsy zany fa maninona e? Tsy mihinana an'ireny zay. Tsy mihinana inona? Tsy mihinana kisoso tongolo gasy. Ay ve, hatraminao vina. Taloha mantsy toa tsy nifady an'izany nareo fa nga makafana fody eny am-pimaso reny lahy. Mariny. Mety zany misy fa ilany tsy miteny eo e. Ary so de zany ary na lasa mpanankarena tapoka andrasaty. Nanompo voazimba. Lasa aloha fa veloma ianao e. Veloma e. De fantany tokoa ve dada velo? Andre, efa tateo arina vao fantaniko. Ary mino aho fa ahoana? Isan'ny tompona andraikitra tamina voandrasa tamenakavy njao iny. De raha maro ary rakoto fo ihany koa. Fa ahoana ry dada velo? Ka nofandrian'ny olona izy rehefa fantany fa arena azo tamina kalanoro e. Ay ve? Ka ny andravany areny no nokendrendry zareo. Zany hoe hiverenany amin'ny fahantrana teo aloha. Satria manko be vava sy be boebo loatra raha satako. Ny olona ko tsy faly ny anananao zany mihitsy e. Olona 4000 ve no tonga laiba no nareko. Fa ahoana moa no nahalalan'ireo fa arena azo tamin'ny kalan'olo le izy? Ka nanatina mpimaso zareo joary de nanontanitaniko. Ka raha tsy fidiny andrasata kosa ve moa fa voafandrika izy de ahoana moa no nahavoa azy ihany? Ka ny fanekena tsy nilaza zany tsinona fa rehefa mihinana na mampiditra na fandrika anaty de mandika izay tsy maintsy voa ianao e. De inona ny fandrika nataondry Jaosy Ramaro azy? Ka namadika Ramaro e. Nanokatra ny fahasanavady amin'ny rasoary vadiny. De ireo ray aman-dreny rasoary sy rasata, ireo ray tampo ary ireo razambeny. Ka tao amin'ny fahasanio ihany koa no nilevy ny ndrina kely zanaka rasata raha teo moa e. Zay voarako. Tsy maintsy nandray anjara rasata. Tsy maintsy nandray anjara. Hitan'izay ihany ny ety rehefa resaka famadianako tsy mahazo miala adidy. De velona ny adevitra. Raha maro nanizingizina ny tsy maintsy hamono kosoa. Fizay no efa fombatry zay. Rasata nefa tsy nety fa hoe aleo omby ihany no vonoina. De inona ny tapa-kevitra? Angamo misy hoe tapa-kevitra fa samy ny tanany heviny. De samy nitokana andro. Teo no nahavoan-drasata. Ay ve? Tsy mba mailoko. Tokony nanao nahandro manokana tany an-tranony izy fa menatra n'ireo fianakaviana sy fokon'olona. De tao amin'ny Ramaro ihany no nandrahoana ny sakafo rehetra fa nitokana ny lakozia. De ahoana ry dada velo? Nisy nandraraka menaka henan-kisoa ny laoka henomby natokana ho andro zareo. Andre kiakio. De ahoana? Ka aiza moa no ahalalana an'izany le roa. Ny olona efa betsaka ny tsy faly taminiko. Andray. Tena izao joary ratsy anie ny olombelona tena ratsy. Tena ratsy. Rehefa ny fialonana sy otroko ny mantsaka. Mahay mifampiatsara velatsy daholo na havan'io na fiarahamonina io na tena zany mihitsy aloha e. Rakoto mahita eny Benasandra no mpimasona tonony Ramaro tamin'ny famadihana. Io ihany koa no namboraka ny tsy amarajelon-drasata rehetra tamin'ny zareo. 2 volana ny alohan'ny tsy anaovana ny famadihana e. Tena ratsy ny olona ka. De zavatra tsy fidiny ohatr'izany koa ve ny nahavoa e? Tena tsy fidiny tokoa. Fa de nihinana n'le laoka nisy menakisoa daholo rasata menakavy. Tao nitondra ambony nody tany an-trano azy rasoako. Tena loza. Tena loza joary, loza mihitsy. Ary tsy tokony nanaiky ilay safidy fahatelo anie rasata e. Valy soafa ny tokony nangatahany.
valoso tsy nampitotoza ohatra tsy tokony nanaiky ny safidy nenenina mihitsy raha iza aloha aiza moa no alalanao an'izay vokany aty aoriana ka izay ka efa nentiny famaizana tamin'ny fahantrana rasaty na izany kosa azy jabaka izy tsy fidiny aza zany nafatiko nafaty tokoa hatramin'ireo olona ny vidi ny vovo-bolamena ony ka matatampoka daholo rasaty moa zany izy volamena mitondra loza fa tsy fahasoavana akory ireo ny vidy avy no maty ka zao rojoary ahoana ry dadavely ny volamena ne mananjiny sady be fadifady ho ahy tsy azo angalariny reny misy ny ambinina misy ny tsy ambinina ary zao no tsarovy be debe reny mpitrandraka volamena reny no manao fombafomba rehefa hitrandraka azy misy aza ny mamono zavatra ao ny mandatra dray ka nisy fadisondrasata be debe ihany koa ne izany ko ny vady aman-janaka no natao sorona maty daholo ka inona indray ary manaonao foana mihitsy tena maty daholoko tena ontsa ny arse ontsa mihitsy hitidakely no narary sy maty voalohany de tsy hita ho tsaboana korotro nga hity fa inona ny tsy nialan'ndrasata nenina ihany nefa teo am-pelatana ny voly niala nenina tokoa fa sazy efa tsy maintsy niatra la izy sady sarotra ny fomba ialaneninako nikarakary ny fitsaboana fa tsisy vaolana sea vahoana ka noho ny efa tena niomby ny aretina de nanjavona le zaza inona hoe ry dadavelo nanjavona hoa tsy hita nomekanina na fanafody na napositrona ranontsony nefa de eny mitomany sy mitaraina tao an-trano tao ihany le zaza de manitro ka aiza moa no hitondrana na hibatana olona tsy hitanao maso any amin'ny dokoterana de eny ny teny aza ataoona ny fijabo zany zay aloha toy izany koa ny fomba nahafatesan-drasoary sy rasata de maty tao an-trano le zaza ve maty satria ny fofona maimbobe no eny rehefa nangina hela tsy nitolokotsony izy andriamanitro tena namotsa ho azy zany rojoary ary sao tapabolana taorinan'izay de narary koa rasoary tsy hita andrasata izay nirofona de nanapa-kevitra ny verina teny an-dozoko ary izy iresaka sy fona tamin'le kalanoro satria teo voatsapany hoe nisy ho tafato tao de niverina tany izy ka tsy maintsiko niverina tany izy nitondra fotsim-bary sy tatelo 2 litatra tolay nataony tamin'ny voalohany fa inona hoy se ahoana ry dadavelo tsy hita ny lalana nakany amin'le kalanoro tena tsy hita fa tsy hita ahoany ka tsy hita no a nanjavona toy ny olona voan'ny tambery-tany aho izy niodikotina tao ka niodina ka efa ho tapa-kanjo manindry izy tao ihany zay vao nitamberina tao an-tsainy lay tenindray ny zavona le hoe hidy amin'ny masonao ty toerany ty izay indrindra de ahoana de ahoana fa niverina nody tamin'ny ranomaso fotsiny izy de rehefa tonga taty an-trano izy de natokany hevitra rasoary herinandro no nitsabony azy de nanjavona tsy hita koa ny aliny talata ifoalaroby tena lozako no tadiaviny fa tsy hita nantsona fa tsisy namaly de noidiny le hevitra 3 andro taorinan'izay no nandre fofona indray koa izy mianaka maty koa zany maty rojoary tena maty ka tsy fantatra hoe aizy fa ny fofona no heno hako ny ranomaso raiky tahotra renafikely fa tsy navelan'ireny ilazana tamin'izany vaovao zany ve de narary rasata herinandro tao teoriana vo narary izy de nampiatso aho naniraka andrenay voaka ho eny ambohitendro indray aveoko masaka aloha ny vary izy mianaka zay tokoa andao aloha ody fa mangatsika ny ihany ne rehefa aveo tohizana indray ny resaka andao ary loza koa aloha zany olona manjavony zany ka na ny olona le roa na ny toerana nanjavona daholo ary efa nandamaka teo am-pandiny rasata vo tonga tamin'izany nefa efa tena nanao dimaika mihitsiko fa ahoana inga rasata fa maninona ianao ohatra marary ary dadavela marary tena
fa marary ninona ary nahoanany tsy nanatona dokotera e. Tena tsy sitrany dokotera ny aretika e. Ngara sata fa tsy sitrany ahoana, fa inona mahazo anao ary aiza raha mahatora soary manitra derakatiko zava-dozange mahazo atato e. fa zava-doza inona fa misy inona raha sata mba hazavao e. Zay no nampanatsoko anao e. Enao no mba ray aman-dreny azoko antoka ilazako ny marina rehetra ka eno tsara ary dadavela. Mino anao aga. Tantaraiko hatramin'ny voalohany ianao dia mbola afaka miteny ahy. Dia nanomboka teo no nitantaran'izany tantara rehetra nolazaiko an'izay zany. Ankona fotsiny aho teo am-pandrenesana azy, fa loza ino ty ho iaho. Fantatro fa tsy maintsy ho faty ary dadavela. Dia ho faty koa rena evikely zanako io. Ho tapitra soritra izay menakavy. Indrisy ry dadavela. Mangina lora sata. Andraso lora sata. Aza mbola miteny zany aloha ianao. Fa ahoana? Alanenina ny aminareo mianaka aloha fa ny efa maty moa tsy azo averina intsony indrisy tokoa. Ka inona no azonao atao amin'izany? Ka hoeny an-doso ka hitady ilay kalanoro e. Hitondra an'ireo tantely sy fotsimbary ireo. Tena mampalahelo loatra zato ianao raha sato. Hoenao? Eno hoeny raha pitso dia raha pitso ihany ka. Fa zao atorotoro aho fotsiny hoe taiza ho aiza ilay toerana nahitanao azy voalohany. Hiala nenina sao mba dia natorotorony teo nahontsa loatra ny nahita andrasata sy nijery andrenay vikely. Zaza tsy manatsiny akory, pitrapitra efa terakovitra tery androtrano e. Dia nandeha teny dadavelo? Nandeha teny aho. Efa niomana tsara eny ariva e. 2 taona lasa izay le roa. Nalady hitako ihany ilay toerany e. Dia novelariko ny ravin'akondro. Dia napetrako ny fotsimbary sy ny tantely dia niantso amin'izay aho. Ka niantso anao ary kalanoro ray ny mitondra nyreto tantely sy fotsimbary reto aho. Hialana tsiny amin'izay zavatra tsy mety nataon-drasata sy ireo fady aman-tsanany. Aza ampijaliana ny zanak'olombelona e. Zavatra tsy fity no nahazo azy. Akasoparan'ireo tsy tia fa tsy fanahinina. Koa esory aminy kapoka. Tsarovy ny zavatra nataony anao mba nanampy anao ihany izy. Fito izay teny izay dia nangina ny andro kelikely to tsy nisy inona ihany. Mba sako aloha nareo ry dadavelo a. Eka nentin'ny fitiavana sy ny fangorahana olona hanaka koa. Eny na izany azako. Efa tena nanao sorona ny ainareo mihitsy nareo. Nanao ny tsy fanao mihitsy azako. Karaha tany ity moa nisy nahazo anareo tany dia ahoana? Azako aza nge tena gaga sy raiky tahotra ny tantarany an'izany fa joary anga ahoana? Efa tonga na izy vao fantatro koa izany. Inona moa no ahazo eo e? Za anga moa nanotafato taminareo ka. Eny aiza moa nahafantaranao an'izay nitranga teo? Nitampoka ane tsy mahalehilahy na mahazanakantitra e. Dia tonga ihany anefa ve izao ty iray ny zavina natsona aloha e? Ka tsy fantatro fa rivotra ny fofo aloha no henoko teo. Zany? Raiky tahotra ihany aho dia nanampy fitenenana. Tonga tsy hanotafato tsy akory fa manatona pahatsorana. Hiala tsiny sy hanao raharam-pihavanana. Matoa manitsaka toeran'ity izay mbola tsy nalehako ty akory e. Teo dia nijanona ilay rivotra ny fofofo. Ary nipotra avy tao ambadik'ilay lobolobo ray ny zavona. Taitra nahita azy dia hotsy izy hoe
Ka ny amin'inona moa ny fampirarako aminao raha olombelona io tsy mahafantatra anao akory aho. Raha sata ihany ny fantatro. Raha sata olombelona nanaovako fanekena zay tsy voatandriny akory. Meko safidy mahalalaka anty izy. Nifidy ny volamena zay saripady aminay aty. Ka tsy fidiny azy re. Tsy izy ane no nanotafady. Tsy manatsiny ny ankizy renaifa. Andriamanitro, ino zany maneno mangovitsina be zany? Makareny tsofoko. Maritsiny tsy fa vaky mihitsy ny ampongatsofoko. Ary nakaiziny ny zavony teo. Tena jambena ny masoko marina. Tsy mahita tsara zany a. Atery ny ambona volamena. Mazava, atery ny ambona volamena. Tsy maintsy maty raha saty. Tsy maintsy maty raha saty. Tsy maintsy maty raha saty. Feo manako be izany. Ary tena to miamana lavitra. Nanjavona le kalanovo. Tsy hita raha insavona. Aleo ahy aleto. Zaho koa no ahita raha etiko. Ay tena nitady lozy tianareo ko. Ka afaka ihany. Efa maizina ny andro vao tonga da tehatrano io Soritsoary. Tenda neky fa ianao nga ahoana? Fa ahoana? Ka nitsapatsapa ao afa tsy nahita tsara ny masoko noho ny nandeha ny velo zaiko. Zay zany mahatonga an'io maso ny dada velo ko. Zany mihitsy angeny nahatonga an'io Zara tsy maty tafajanona tany koa aza. Ny maty ve? Ahoana moa no fato le roa? Eno io tohika anareo ihany. Nefa tsy nahavitra ny endra sata kory ane zany. Tsy nahavitra hoana. Efa dile any tataovy vonana vo tafaverina teny Ambohitendro ako. Oko zay ny fitantaranao aleo toy isiko fa to zany koa mampifendrofendro anao eo. Eno aloha tantarainy minny toy ny rafantany. So zany koa ary no akarary anao eo. Eno fantatro daholo ny tantara rehetra. Andao sika menada tsaka ny Andorano de any amin'ny tantara azy aminao toyany. Andahoary. Matory aloha dada velo de makahina ihany koa. Endre anake de mitondra ravim-manga rehefa modinareo Oe, aleo tondraharina raha izany ka. Io ravim-bomanga io no mba tiany dada be fa tsy afany mihitsy io. Tsara kosa io ko. Indrindra raha misy patsa sy angivy. Zany mihitsy. Ka andao ary. Tena ohatra ny lasa mamparary fo any dada velo mihitsy ny zavanyseho. Ka io mihitsy ny game mampisonitra ny tosi-drany any Zany? Ny fieritreretana an'io. Fa tsara fahatongavana mihitsy ianao hitsabo azy. Be fitiavana loatra ane izy iny. Ny olona rehetra tsy nisy ny raha izay nahazo andrasata menakavy. Ny olona koa tsy nisy nahafantatra ny tantara ka tsy ometsy iny. Zay aloha Vao niverina avy teny Andozy ka tonga tao Ambohitendry dadabe de kika no eniny. Iza ny kika? Renaivo Renaivo? Eno Renaivo. Eny ny feon'ny antsoantso hoe maty dada. De niazakazaka niditra izy fa efa tsy tanatsony ny Endrasata. Maty? De noinao tsara fa toy izao ny fitantaran'ny dada velo azy tamiko. Renaivo, fa hoane? Maty dada ry dada velo. Efa tsy mihetsika tsony sady tsy mihena itsony koa Tena maty tokoa ve le roa? Andriamanitro. Eno matahotra ry dada velo. Matahotra ka tsy hipetraka rereto tsony ka lasa. Oy, Renaivo oaisa iny. Andraso. Lasa izy teo Renaivo aise. Renaivo. Feo an Renaivo zany. Renaivo fa manino misy aise zany. Aise zany. Lasa ny ary dada velo lasa Renaivo lasa nisy lasa ny aiza. Tsy Andriamanitro. Tsy hita le sasa. Nakaize Andriamanitro. Nanjavona ve Renaivo?
nanjavina tsy hita renay ohatrany hoe netin'le kalanoro izy raha ny fahalalanay azy zany ve? ie tsy maty renay fa lasany ihany fa fantatro fa ahoana nanaovandriany zany ka hitako izy maninona eno tazako lavitra voarovolana izay taiza tery atapony avoana nandosika tery andeho any amin'ny Tribenja tamin'izay dia nanintsy tamin'ny lalana ambany atsimina Ambohitendry iny no sendra nitodika. Tena izy mihitsy ve? So dia tsy izy kosa tena izy mihitsy nijoro teo ambony vato izy ary nijanona nitsatoka mihitsy anjery azy. Ndray tsy afaka anoditsona izy zany. Matoa izy tsy tonga ohatr'izay dia tsy afaka. Natahotra tamin'izay tsy sa nandalo tamin'ny lalana intsony fa nasaiko natery mipenja tamin'ny bisikileta ny verina nody. Dia ahoana Rasata? Nalevina? Rasata nanjavina tsy hita ny dadabe teo intsony no niverina niditra tao an-trano izy. Zany koa ve? Ie. Teo dia voatery nilaza tamin'ny fokon'olona dadabe hoe tsy hita Rasata Menakavy. Dia nitantarainy tamin'ny zareo sa nitantara? Tsy nisy nitantarainy an'izany mihitsy afa-tsy izahay dia enao izao. Ay. Tsy nety ny filohan'ny fokotany fa nilaza tamin'ireo zandary tany Ambohimandroa satria olona 4 be izao no ray tsy hita. Tena loza. Novoriana koa ny fokon'olona dia natao ny fikarohana nandritry ny herinandro manindrotra fa tsy hita nanjavina izy 4 mianaka. Rehefa volana taorianan'izay dia rakojavina tsy kelikely Ambohitendry dia io hitanao io. Loza mihitsy ty. Novain'ny olona ho ambojavina izy taty aoriana. Dia tsy sanan-kely intsony zany ny olona? Tsy nisy sanan-kely intsony ny olona. Fa zao no ohatry ny tazako. Eno indroa angamba nandeha tamin'ny lalana hiakatreny iny. Izao anineny hono? Dia tsy haiko mihitsy ka. Fa tonga sika aloha aleo tovozoko ny rano fa indriny tangony anana. Anainga raha fakapitso angamba ry dada velo sahady ve le hoa? Mbola manomana ny asako. Aoriana ary miverina indray fa za matahotra ianao eny ary fa dia atao ana moa fa zao eritrereto izay teniko izay mifindrasy miasa ty Ambohimandroso raha mety Odiniany zany fa za manary ianao zany tindroko fa andeha mba hijery kely ireo fianakaviana aloha indrindra alohan'ny andehanako. Hay mbola hijery se zany ko. Eny Andribeny izay sy mindra fa avy misakafo atoandro fa tsy hitako ny tranony tsiny. Mety zany le roa tsy maninona ka andeha tongotra ve nareo? Andeha fiara izay menadaka. Ny fiara misy eo ihany ko nahoana no andeha tongotra. Ka tsy maintsy mandalo eny ambanina Ambohitendro ingenareo raha narakarabe andeha fiara ambanina Ambohitendro? Avy ety ambany afaratra. Ko maninona moa? Zay angamo hiditra ao Ambohijavona ka. Eny ary dia mampamangy amin'ny Benjendry se mbola rehefa avy misakafo atoandro ange izay vao andeha. Malahelo be ry dadabe maheno anareo andeha. Ka tsy maintsy tsinona ange. Mbola misy taratasy vitsivitsy karakaraiko alohan'ny idirana hiasa. Sambatra ianao tafita dokotera ry Joary. Isako. Zahay ty ambanivohitra ty foana. Tsy mba nahita fianarana firy. Ko maninona zany koa ve dia ataondry mampalahelo ndry? Angamo lasa dokotera ihany no atao hoe tafita. Nareo manana tany be dia be ny aty. Afaka mamboly, afaka miompy. Any no tena misy ny vola raha mahay mihetsika mihitsy nareo. Ka omeo foana raha mila foana izay Hetry omeko ndry fa aza matahotra raha anao Tena marina? Eno Oe, tena faly be Izao afaka mifanaraka ihany koa asika sy ndry raha mety ndry ka mahavita tsara. Ndry no manao ny anjara tany dada rehetra aty dia zany mandefa vola fotsiny. Tena marina ve aloha zany? Eno indry no ataorako tsy havita. Nahoana koa ny tsy havita? Iza mahita tovavy efa zatra mamboly sy miompy eny aty ry Joary Zay manko ka raikitra zany Raikitra za fotsiny no miresaka amin'ny eny sy manazava amin'ny Rinivo
Zay tsisy avitanao tsinonako. Marina aloha zany e. Za koa miresaka amin'ny dada sy dadavelo dia vita. Ry zany zao le ambojavona moa? Ie, io. Ary tena mbola rakojavona foana na dia efa morotolakandro aza. Rakojavona foana nge io e. Oay. Andraso e. Fa misy inona? Ndry koa to manaitra. Misy olona indro Johary a. Misy olona? Aiza? Iny e. Iny amin'ny lalana hiakatra ho any an-tranotra satiny. Tsy hitanao ve iny e? Jereo tsara fa iny ohatry ny manaraka vodikoninina iny. Miakanjo maintimainty izy. Hitanao? Zay vao tazako. Olona tokoa iny. Ary lehilahy izy zany a. Iza ary iny dia anao ineny. Iza tokoa ary iny? Jereo angery poziny. Ohatry ny kodikody ange izy zany. Eny tokoa. Tena hiditra ao an-tanàna mihitsy izy. Angalatretana ao angamby iny. Andao arahana ary Johary a. Sa matahotra ianao? Tsy matahotra. Andao ary. Iny jereo. Iny fantsambikina amin'ny tamboho. Dia lasa niditra ao. Dia inona no atao? Aleo andrasana eto fa aza miditra any. Tsy maintsy mivoaka eto ihany anie ny lalana iny. Fantatra indro Johary a. Fantatra aho? Eno a. Iza? Ijao iny. Ijao? Eno a. Marina ve? Ary tena miorika zavatra vavy izy. Avy eto kaiky mivavady eto fa eto mahita tsara ny fihetsiny. Avy. Ary misy zavatra ne iny an-tanana iny zany? Eno a. To famaky ny entiny indro Johary a. Atao iny ny famaky? Amaky ny varavarana? Sa zany. Ianao zany? Inona ary zany ataony zany? Tsy tazako tsara koa fa tahako ny zavinako. Efa ao an-trano ary ve izy zany e? Mbola io ivelana io ihany ka. Jereo ange. Aiza? Io fa ny zavakely ny zavina. Eo ambaravarana izy. Inona koa no ataony ao? Ary to adiny ny tolana. Jerenao fa gorobahano aho eo amin'ny tolana ambaravarana ambony. Aiza? Hitanao? Eny tokoa. Dia io fa misy zavatra sokirina ao anaty biriky eo. Oay, inona iny? Tena tsy tazako fa lavitra loatra. Tosokafana ene le izy. Izy tena izy ty. Lay vovobolamena. Lay ambony tsy namidin-drasata. Tena tsy nandaingy raha koty mahita ka. Tato ambony tolana ambaravarana tokoa no nafenina. Tena mahita marina izy. Mahita raha koty mahita. Inona ondry Johary? Inona iny an-tanana iny? Le volamena? Le ambona vovobolamena ve iny? Mangina aloha. Tena tsy maty antoka mihitsy anakeny foana. Nisokiriko ny marina tamin'ny rakoto mahita. Mena vola be koa le rivo mibaradaka e. Nanao fanekena tamin'ny kalanoro ny rasata. Esy raha tsy vita ny la rasata. Zao tapitra ringana. Tsy ambiny lehilahy. Za zao ny leba no manomboka eto. Tandremo. Iny fa makaty. Manatona ny vavady izy. Mefena. Inona zany? Tadio andro atoandro sa inona? Inona zany Johary a? Matahotra aza mihetsiketsika eo aloha. Tazom-bolamena. Inona zany? Izy zany ny teny zany e. Tofio ketsiketsina. Tazom-bolamena aretin-dra olombelona. Izy zany Johary a. Iza amin'ny teny zany ianao ve zany? Tsy fantatro. Misy olon'oromina. Aiza? Io atokotany io. Jereo. Olona fohy kely. Ary lava volo be a. Tena le kalanoro io Johary a. Izy io.
marina ve? Eno fa ino ty fa iza koa ty to marina tsy Rovila vo ifarana nitazom-bola amenanareo raha olombelona. Kalanoro, tena kalanoro marina. Zany ray ny zavona. Ahoana moa no asainao mandroba ny fananako? Fanananao hoe olombelona ratsy ianao hoe. Ratsy toetra fa fantatra. Ianao no isany namatika Andrasata. Ianao no nikaramain-Drasata nanaraka ny menaka fady tao anaty sakafo. Nanota fady. Tsia, mifona e. Aty aminay tsisy fonana sy fiarahatsiny zany e. Enina tsy fotsiny. Zay mandika lalàna rehetra dia maty e. Karango posa rango tava. Tsia, aza manatona anao. Mena ny masony. Atsotra ny tanana. Oay ty hoany. Lava be. Vonjeo. Rango tava. Lasa le kalanoro. Nanjavona le kalanoro nioa. Lasa ve? Nanjavona koa le kitapo kely misy volamina. Andao sika ialeto rojoarika. Matahotra. Andao ary. Aingana ianao miazakazaka ka. Eny, efa tamy velomenkana ny fiara. Eno mangovotra koa ny tanako. Nazako azako. Sambany avy manahita kalanoro hatramin'izay niainako. Moramora ihany rojoary. Maika hiala eto ako. Angatsy maika indray moa tsika. Oe, tanjeno. Misy olona mijoro eo voandalana aloha io. Eny tokoa. Izy io. To kalanoro kosa. Tsy kalanoro io rojoary. Fa iza. Jereo fa to manao fahofatanana amitsika. Fa izy io. Renaivo io. Renaivo? Eno izy io lasa lava volobe sady mitafy hoditra. Renaivo io hoe Andriamanitra. Hoe tena olona marina fa tsy kalanoro. Renaivo. Hoe aiza izy teo hoe nakaiza izy teo romino lasa izy rojoary to nanjavona koa. Lasa izy. Lasa iza. Lasa mody any aminy any Andozoka. Maninona? Efa lasa ndry izy rojoary. Tsy olombelona namatsika tsony izy. Lasa nireo kalanoro mipetraka eny Antavabato any aminy. Marina koa ve zany? Eno indroa zao no nahita azy. Zay vao tena resy lahatra. Tsy maty izy. Tsy maty Renaivo. Tsy maty toa an'ireo ray aman-dreniny sy ny zandriny. Fa ahoana koa ary? Mino fa no le fitaraina ny dadabe tonga ny alatsiny tany Andozoka. Zay tsy namono ny azy angamba. Fa nangalany azy kosa ho any aminy. Namany maty any ange zany romino amiko e. Rehefa tsy miara mipetraka amin'ireo zanak'olombelona to azy tsy na dia verery any e. Asa efa velonaina aloha. Aiza moa no alalantsika na mbola iverina ety amin'ny tanin'olombelona ihany izy indray androany. Asa tokoa.